Ho fanamafisana amin'ny politika mpanjakana amin'ny fanatsarana ny vokam-pambolena dia nisy ny atrikasa fanofanana an'ireo mpampiofana master ao anatin'ny fahandarana asa maneran-tany ho an'ireo mpamokatra madinika izay misehatra amin'ny agroekôlôjika sy ny fanovana maritra ny rafitra ara-tsakafo na GPSAP eto Madagasikara. Anisan'ny dingana iray lehibe amin'ny fampiarana ny GPSAP eto Madagasikara izany. Izay mikendry ny hanafainganana ny fiampitana makany amin'ny agroekôlôjika amin'ireo mpamokatra madinika miisa 540 any amin'ny faritry Melaka sy Menabe. Ty tetikasa ty dia tetikasa miaraka amin'ny GIFRAS sy ny AFAS izay avy any ivelany izany izy io miara-miasa amin'ny FCA. Dia ny FCA ihany koa mazava ho azy no resaka vulgarisation agricole dia miara-miasa akaiky amin'ny ministera ny agriculture. Ny tetikasa dia fanamafisana, fanaovana mise à jour zany ilay outil fanapariana ny fomba fiasa eny fotony fanampiana ireo mpisehatra zany eny fotony eny amin'ny terrain amin'ny resaka fanaparitana teknika dia ty tetikasa ty zany dia miopana bebe kokoa ny resaka agroekôlôjia zany hoe efa manana ny fomba fahaiza-manao zany ilay tantsaha fa ny FCA sy miaraka ministera sy ireo mpiara-miombonantoka maro zany tena hoe manamafy manao mise à jour an'ilay outil entiny hanaparitana ireo fahaiza-manao andreo. Ny tanjon'ny tetikasa zany dia metraka tambazotrana teknisianina mpanaparitaka fahaiza-manao indrindra amin'ny lafiny agroekôlôjika amin'ny faritra Menabe sy Melaka. Anisan'izany raha ho an'ity projet ty ny ataon'ny FCA zany mametraka eo amin'ny maître formateur maromaro ary teknisianina eny fotony izay tena anampy amin'ny fanaparitahana ny fahaiza-manao. Dia ny ONGIM moa zany tena mikaroka miaraka amin'ireo tantsaha hoe ina ilay teknika dia ny teknisianina zany no manaparitaka anazy ao nivon'ireny sasekoly ireny. Natomboka ny 7 avrily 2024 tao amin'ny Ozekla Verambato Benantsana moa ny fanofanana izay aharitra 5 andro.